Araky nle falazaiko reny moa zany dia tolérance zéro zany a ny fanondranana hazo a ny fitsanjahana hazo a palissandre ébène ary bois de rose moa zany mbola jevantsika hoe ahoana ny amerenana amin'loany ny filiera rehetrarehetra ahoana ny afahantsika miaro an'izy ireo ary efa andalana mihitsy zao ny firesahana amin'ny ministre ny défense ny secrétaire général gendarmerie mba hiarisalahy ary efa nangataka koa moa zany ny ministère ny environnement mba ho rattachena aminy ny service civique mba ahafahantsika zany mandefa élément armé hoe manana fitaovam-piadiana amin'ireny ala voajanahary zay tokony arovatsika ireny. Amin'izao zao dia any Mangeryvola dia misy fitrandrahana kibon-tany tsy nahazahoana lalana ary tsy vitany hoe fangalarana lerena-pirenena fa mbola fanombanana ny tontolo iainana dia efa mijery an'izay koa zao zay amin'izao fotoana zao miaraka amin'ny MMP satria anazy moa io aire protégé io izy misahana an'io ary ho avy eto amin'ny ministère eto mihitsy zao ny filohan'ny MMP amin'izao mba hijerevana akaiky ny momba an'io. Zay angamba no afaka rasaiko momba an'izany. Amin'izao moa zany dia mijanona tanteraka ny exportation an'ireo hazo ireo ary atao tena tsy de fiteny loatra moa fa tenentsika ihany hoe azan'ambo mihitsy zany ireo mamofady manivatsiva na manapotika ny tontolo iainantsika ary efa misy resaka koa zay atao amin'ny ministère ny justice amin'ny mba ametrahana sazy faran'izay enjana dia enjana mihitsy ho an'ireo manao ireo asa mamohatra ireo ka zay dia mbola miteny hoe ajanony raha manana zany hevitra mbola anao zany asa ratsy zany ireo opérateur zay tsy manana lalana amin'izany fa hoenjana dia hoenjana ny sazy ho ampiarina amin'izany. Raha ohatra efa misy hazo tapaka monsieur le ministre tsy maintsy ahodina eto toerana ve zany le izy? Zay tsisy ny fanondranana ary mena droit de préemption zany ny ataontsika hoe artisan na ireo mpanao asa artisanal moa zany momba an'izany fa tsy misy mandeha ivelany ny hazo amin'izao fotoana izao.